fankalazana fanondroany ny taom-baovao iraisany malagasy no niarahany ireo ray aman-dreny ara-drazana nankalaza tao amin'ny faritanin'ny Fianaratsoa ny 1 hatramin'ny 4 septambra lasa teo. Midika zany fa tanteraka ny vina sy ny asa nampandreketina ny KMTM na komity mpanomana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy eto Madagasikara ho amin'ny famondronana ireo ray aman-dreny ara-drazana isam-poko amin'ireo foko 20 manerana ny nosy. Totosa ny fanamafisam-pihavanana ary miara-miantsoroka ny fampandrosoana ny isam-paritra. Nisongadina izany tamin'ny fametrahana ny tsangam-baton'ny fihavanana tao Tsaramandroso raha efa nijoratra amin'ny taon-dasa kosa ny ao amin'ny renivohim-poarintany hatramin'ny fankalazana voalohany ny taona lasa teo. Ny ranto nandritany fotoam-pankalazana ihany koa ireo vokatra sy haitao ary hairava ao amin'ny faritry Fianaratsoa hoentina manamarika ny soatoavina sy kolotsaina Betsileo izay ny fampizarana tamin'ny foko manerana ny nosy teto. Nampahafantarina fihavanana tamin'ny foko mpapetrano sy ny foko hafa miampy ireo fitsidiana ny toerana manan-tantara. Samy naneho ny heviny ihany koa ny rehetra nandritra ny vovonana ho fiaraha-mandinika ny fampivoarana ny hetsika sy anatsarana ny fitondrana mira ny vahoaka miaraka amin'ny fanjakana republikana. Nisy ny fehi-kevitra nambara horetany rendanitra taorian'izay. Fehi-kevitry ny vovonam-beny ray aman-dreny ara-drazana eto Madagasikara. Voalohany, tapaka ho daty tokana tsy miovaova isan-taona isaky ny lohataona 20 septambra ny fankalazana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy manerana ny nosy mba ho fanomezan-kasina ny fotoana nananganana voalohany ny orombato ny firaisam-pirenena teto Madagasikara sy mba amora ny handraisan'ny vahoaka malagasy sy hanekeny fanjakana maheva azy ho andro tsy fiasana. Faharoa, ny renivohim-poarintany Toamasina no handray ny hivon'ny fankalazana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy andeha amin'ny fahatelo amin'ny taona 2024. Fahatelo, tafajory teto Fianaratsoa filan-kevitra farantapon'ny vovonany ray aman-dreny ara-drazana manerana ny Madagasikara. Faefatra, apetraka ny dinam-piarahamonina eto Madagasikara mba hifehezana ny tany sy ny fanjakana. Fahadimy, tsy maintsy mifanta na mitsitsika na miozona amin'ny tany masina araka ny fomba malagasy ireo olom-boafidy sy olom-boatendry hitondra sy hitantana ny firenena mba tsy angalatra sy ambotry vahoaka ary varotra tanindrazana. Fahaenina, mitaky ny zara enina ny vahoaka malagasy andeha manjaka amin'ny fanjakana mpanao ampimamba sy mpanao zara vilana izahay. Fahafito, maso mandidy amin'ny taniny ny ray aman-dreny ara-drazana eo anatrehany fanapahan-kevitra rehetra raisy ny fanjakana. Hafatra, mirary koa mirary ny filan-kevitry ny farantampony ny vovonany ray aman-dreny ara-drazana mba hampanjaka ny filomboa na ny fihavanana mandritry ny fifidianana mba tsy ho isy ny rahorao. Natao izao ho fiarovana ny tombontsoa ambony firenena sy vahoaka malagasy teto Fianaratsoa ny zoma faha 4 septambra 2024. Iteto faritra araka ny vina napetraka teny am-boalohany ny fankalazana saingy itohana marika izany isam-paritra ihany koa mifandrindra amin'ny foko mpandainy hetsika ny faritra tsirairay avy, indrindra ny foko Betsileo izay nahatsiaro ny mahazava-dehibe izany tamin'ity taona ity. Vokatsoan'ny Fianaratsoa zany fankalazana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy zany androandro satria ny foko eran'ny Madagasikara zany tonga ohatry taole mankalaza an'io. Raha izay eto Fianaratsoa samy mana mankalazany azy moa amin'ny taom-baovao iraisan'ny malagasy io ianay dia azonay antoko io loha atao zay mahatsy ho avy-morana anteny misy ny varatra efa tonga ny lohataona zany. Dingana manaraka kosa ny fametrahana ny fankalazana ho ankatoavy ny fanjakana sy ametrahana azy ho andro tsy fiasana
ahafahany gasy rehetra mifety ny vaninandro notapahina.